tonga soa atao amin'ny saina pilokely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatiako sotrato. Ino tsengo eto an-tanàna? Ny tsengo dia ity resaka fisamborana tsisy farany eto an-tanàna ity, izay ahihina rehetra na tsy mitovy hevitra amin'ny tena dia samborina. So laka lasa nivoana any amin'izay tsy izy ity fitondrana fanavoazana entinareo ity. Tsy izao mihitsy Andriamatofiloha no nidinanay teny an-dalambe fa mba azahoanay rano sy jiro tsy tapaka isan'andro. Ny fahafahana miteny sy maneho hevitra malalaka fandriampahalemana ary indrindra hitondra anay any amin'ny fifidianana izay tena ho filoham-pirenena laninay sy hitondranay ary anatanteraka ireo etaetanay. Ny zavatra miseho anefa ankehitriny dia fitondrana miopana amin'ny fizarana mofomamy no hitanay, ny akamakama, ny fiangarana faritra. Dia izao lasa miaina mitahotra indray ny malagasy mba samy maneho hevitra sy manohitra ny zavatra ataonareo. Ambaranareo fa hoe malalaka ny fanehoan-kevitra avaizo ankehitriny, ary tsy misy pôlisy na zandary na miaramila eny an-kianja rehefa maneho hevitra. Marina tokoa aloha izay, tsy tazana intsony ry beboty mianakavy, fa kosa novainareo ilay fanaovana azy. Tsy mandefa ndry zareo manao fanamiana eny nareo, fa kosa hita eny miodiody eny an-kianja koa ry zareo, mody mitazona na milatsaka manampy ireo mpilahatra na milatsaka manampy milahatra mihitsy moa ry zareo, ka toy ireny olona tsotra manohana ny hetsi-bahoaka ireny. Kanefa dia maka renseignement no ataony, maka sary ireo mpitolona ary manangona ny vaovao sy mba nitetika anaovan'izy ireo ny tolona, dia mitondra iny any amin'ireo naniraka andry zareo amin'izay ry zareo. Ary andro vitsivitsy aty aoriana dia manomboka amin'izay ny sarika-pandriana na ny fisamborana ataonareo, dia amoronana dosie hoe mikasa ifofonian'ny filoha, io no andemianareo ny sain'ny malagasy. Dia nino ve ianao Andriamatofiloha fa ireny zenizeda nilahatra farany ireny dia mety ahongana anao? Dia izy mianadahy ireny ve dia olona vonina ifofoniainao tokoa? Raha i Kolonely Patrika aloha dia mety inona ihany. Izy raha teo miaramila niofana sy nampianarina tamin'ny ady, fa ireto zandrikely reto inona no hainy momba ny ady ka amonona anao? Dia aparitaka andemenany sain'ny malagasy indray fa voakaraman-drajoelina izy ireo. Tsy mampino ihany izany satria nampanatsoany Rajoelina teny mahavolory zareo ifampidinika tamin'ireny toejarana hafana dia nafana teto atoerana ireny, ary rehefa vonona mihitsy ny filoha Rajoelina ny hanome vola sy nanambitamby andry zareo zenizeda ireo. Vola be tokoa hoy ny solotena sasatsasany nandeha teny mahavoloha, saingy tsy nilefitra hatramin'ny farany zareo fa ny fialan'ny Rajoelina sy ny firongony no tandrona. Dia ankehitriny ve dia hoe voakaraman-draitry zareo? Tsy marina. Ny zavatra nafeanaina taminareo ireo no nivilana ka mahatonga azy ireo nanaitra anareo. Izao anefa dia samborina daholo izay olona tsy tianareo sy maneho ny heviny. Vaovao farany ara-moa ity izao dia nosamborinareo indray ny talata maraina 20 avrily teo tao Toliara ny Kolonely Jules Larabe, ary nentina niakatra aty Antananarivo avy hatrany hanaovana fanadihadiana, izay voalaza fa tafiditra amin'ilay raharaha fanonganam-pandrakana sy fofofona ny hain'ny filohan'ny fanavaozana. Izy ity moa dia filohan'ny KMMR Kim Toliara, asa izay ambaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana filohan'ny Tim. Mbola tsy hijanona akory ity fisamborana ity satria dia matahotra mafy mihitsy ny mpitondra ankehitriny sy ireo mpisolelaka aminy sao miongana sahady. Ka dia izao managadra izay rehetra manontona azy izao no asany. Aza mitsipadony laka ny tana Andriamatofiloha. Ireo tanora ireo no nanao sorona ny ainy teny an-kianja ka nahatonga anao eo amin'ny toeran'io. Rary sy teny, Gofa Lidaya sy ny sisa marobe tsy voatanisa manodidina anao ireo, tsy nisy teny an-kianja ireny niaraka tamin'ireo tanora ireo. Ny Kolonely Tojo sy ny General Bomba nandarika azy ireo. Kanefa dia ireo no nigalabina sy naniraka olona samborina etsy sy eroa ankehitriny, ampiadiana amin'ny Bando Rouge.
Mba aseho hoe sarinareo teny Ambohijatovo na Ankatso na Anosy ry Bandorosy ka mahatonga anareo miantsy ady ny CNZ ankehitriny. Ilaza mantsy nareo ireo fa tena nitolona koa taty avaraparany vao hita namoaka video teny amin'ny soja sosialy ianareo. Zany hoe anisan'ny nijapy koa ianareo. Aleo de tsorina fa nijapy nitolona iny koa nareo Bandorosy satria ny CNZ no tena nandrodana sy nitarika iny tolona iny. Kehitriny nefa nareo de miseho ary milaza fa nitolona koa dia miantsy ady amin'ny Génération Z. Amsy jery zoko be isany Andriamatoa Donald Trump aza foloan'ny firenena matanjaka indrindra eraka izao tontolo izao dia nahitana mpanao fetiketsehana manohatra ny fitondrana. Tsy vitany izay fa nanao fetiketsehana teo anoloan'ny Maison Blanche izay lapam-panjakana ireo mpanao fetiketsehana ireo. Tsy misy anefa ny tifitra nataon'ny miaramila, tsy misy ny fisamborana satria fa nihokevitra ilay raha. Ka tsaro re tompo ty fisamboran'olona tsy mitovy hevitra aminareo ty. Teny atsipy ho an'ny manam-panahy. Ty mba misy afa-tsy kely. Zay zao victime tamin'ny tolona nanomboka tamin'ny 2002 jusqu'à 2025. Resafy atoa. Surtout Antananarivo atoa. Nareo misarigeky mivandivandy io fa hoe nareo CNZ. Tsy CNZ nareo CNZ raha taratasy ny foronina fa zay sur terrain. Zay anany zao fa vonona fa anampy fitondram-panjakana. Ary tsy maintsy anampy anazy tamin'ny farany zay. Ka mananatra nareo zay zandry ka iliranareo raha io. Fa i raha ty fa napetsaky nay zay anoana fitondram-panjakana tamin'ny farany. Sotra. Vonina sa tsy vonina? Vonina! Sa tsy vonina? Vonina! Ozy izy zay hoe tsy tokony korodamina tsony. Andeo fa nimetalana dia andeo fanampy raha ohatra ka misy zavatra tena takina sy tadiavina. Fa tsy izao reny hoe andeha hitondra ny fanakorotanana eto amin'ity tany sy ny firenena ty. Tsy haiko enay izany. Tsy anaiky an'izany ny Bandorosy, tsy anaiky an'izany ny zanaka malabahoaka eto Antananarivo. Satria tao anatin'ny fotoana maro zay fa na ny fiainana rehetrarehetra sy ny zavatra izay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia namidin'olona rehetrarehetra, namidin'ireo tsy valaharo, namidin'ireo jiolahy. Amin'izao fotoana zao mba mijoka ny zavatra menika sy ny tsara eto amin'ny tany sy ny firenena zay. Menay fitenenana kely raha ifampiresaka tsika reo zandrikely, reo zandrikely le mitolona reo. Zay tsy andahanareo hoe azo mitolona reo. Zay raha mbola mangataka amin'ny préfet de police hoe mbeo alalana izy anehoan'ny hevitra sy hevitra hoentiny. Fa zay kosa dia miteny hoe hevitra tsara zalahy hoentina hoentsika androsoana amin'ity firenena ty. Satria ny firenena iombonana, ny firenena atsika rehetrarehetra. Fa raha ny firenena fa latsaka katerena kosa mbola hoe tondrana zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena, tsy anaiky an'izany ny Bandorosy. Celui à qui les jeunes ont donné le pouvoir et qui les a trahis. C'est ainsi que le mouvement Gen Z 261 qualifie le président de la refondation, Michael Randrianirine. Ceux qui ont lutté et enduré de nombreuses épreuves, eh bien c'est ceux-là même que vous faites arrêter aujourd'hui, peut-on lire sur la page Facebook du mouvement Gen Z 261. Alors en une semaine, 6 membres du mouvement Gen Z ont été arrêtés, certains dans des véhicules 4x4 sans plaque d'immatriculation, de nuit, laissant leurs proches sans nouvelles pendant plusieurs heures. Et selon plusieurs témoignages, eh bien, certains jeunes ont été maltraités, parfois avec une arme dans la bouche, pour leur extorquer des aveux forcés selon lesquels ils auraient reçu de l'argent pour descendre dans la rue. Des méthodes qualifiées de violation flagrante du droit à la liberté d'expression qui visent à instiller un climat de peur. C'est ce qu'a dénoncé l'ONG Amnesty International dans un communiqué vendredi. Pourtant, une vingtaine de jeunes du mouvement Gen Z ont répondu à l'appel à manifester ce samedi pour dénoncer ces intimidations. Les revendications étaient très simples. L'eau et l'électricité, les besoins fondamentaux, la liberté d'expression et la souveraineté économique. Aujourd'hui, on n'a aucun de cela. Aujourd'hui, le climat de peur et de terreur empêche les gens de s'exprimer librement.
Au même moment, le président de la refondation de Madagascar participait à un grand festival gratuit dans le sud-ouest du pays où il est apparu sur scène en train de danser.